satra eto amin'ny fandaharana Madimaso dia faly mitsidika ny tokantranontsika tsirairay avy androany tonga soa atao fandaharana. Isan-kerinandro dia misy fanontaniana mipetraka eo amin'ny page Facebook-ny Madimaso ary afaka mamaly daholo tsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny commentaire na sary na vidéo kely. Isan-kerinandro ny alatsinainy, ny alarobia ary ny zoma no andefasantsika amin'ny valitentsika rehetra isa-paritra. Ny asabotsy kosa dia fandaharana mandravona Madagasikara iray manontolo. Ny lohahevitra tamin'ity herinandro ity dia mikasika ny vary. Ny fanontaniana dia hoe ohatrinona ny vidin'ny kapoaka ny vary zakanareo. Enina amby roapolo sy efajato tsika no nandray anjara, 470 nandefa vidéo, 2 sy telonjato nandefa commentaire ary 10 kosa nandefa sary. Antananarivo sy Toamasina no tena navitrika nandray anjara indrindra tamin'ity voalohany ity. Izany hoe mila miezaka kely tsika rehetra any amin'ny faritra satria Madimaso dia misokatra ho antsika rehetra manerana ny Madagasikara. Hita amin'izao ary fa ny vidin'ny kapoakambary ankapobeny zakan'ny olona dia 1 sy telonjato ariary ary ny vidin'ny kapoakambary eny an-tsena dia manodidina ny 420 sy 500 ariary. Ahoana indray ary ny hevitry ny olona momba izay? Mba hifanentana amin'ilay vola amin'izao fotoana. Kay moa tsy voafetra hoe tiana hoe atao 5 000 na 7 000 ohatr'izany fa tokony mba hifanaraka amin'ilay fiainan'ilay olona mihitsy ilay izy. Kanefa nahitana an'izay fiainan'ilay olona izay moa samy manana fandiny ilay karama kely. Toetsaina ihany koa ngamany azo sy ny vary ihany koa ilay toetsaina ilay hoe efa nihinana mangahazo ateo. Raha lehibe ilay mangahazo dia tsy tokony mbola hitsatoka ato an-tsaina foana koa ilay hoe mbola tsy mihinam-bary fa noana eny foana ianao. Sosokevitra aloha ny zany raha ohatra hoe tokony miezaka amin'ny fitondram-panjakana satria efa tsy raha mahafantatra fa tsy maharaka intsony ilay vary eto amintsika. Tokony zany manafatra koa zany atao betsaka amin'izay tsy manko ilay vary. Betsaka ny vokatra mahasolo ny vary io zany eto amintsika. Misy ny olona tsy fahafahana vidy vary zany ka afaka hoe miala hoe ankotrana zany hoe mangahazo na ankotrana izao. Amintsika zao dia lasa 5 000 ilay avy eo dia tsy takatra ny vola. Tsy maharaka ilay vola. Tsara ilay ankotrana koa ngefany tsy afaka manolotra fa aloha atambatra zany ilay vola dia atao vary daholo zany. Vary foto-tsakafon'ny malagasy kanefa kosa misy ny fagnampy sonambo, tsakotsako, ovy, tsomanga, song, ilay tegna foto-tsakafony vary. Tena ohatra mampiomehy ilay olona miteny hoe zavatra fa hohanina fa vary ihany ny foto-tsakafon'ny malagasy. Tokony vidy vary gasy rehefa tsy takatra satria avy misy toko mapakatra ananjy. Raha makatra ny vary gasy. Zegny mbo hoe mahatantagna agnaty biby zegny na inona hoanina koa tsy sahany vary na Eo karazana maro takatra la fosam-bary toboka efa vary stock fô zatra fiainanay mbo moramora. Ohatranay manokana aloha za zao dia 3 taona za zao zay tsy nandray vary satria nitambarinay vaky ny fefilo dia tsisy vary mihitsy. Tsy dia fandraisana anjara an'ilay fanjakana eo amin'ilay fanaraha-maso an'ilay vidim-bary. Ary eo koa ilay mpanafatra an'ilay vary manandraroatra amin'ilay zavatra izay nandroantsika teto ireny. Ny rivo-doza sy ny siklona mandalo eto amintsika ireny zany dia manararaotra daholo dia tena nararaotra. Isan-kerinandro dia anareo manao fandaharana. Isan-kerinandro dia anareo fitenenana. Misy loka ho zaraina, misy t-shirt Madimaso 1 zaraina foana isan-kerinandro. Ary isa-3 volana ireo izay mandefa vidéo tsara indrindra dia mahazo fiofanana voahantoka manontolo mandritra ny 2 volana mba ho lasa tena mpanao gazety. Ary miamin'ny telefônina Android avo lenta. Isan-kerinandro atao Madimaso. Miteny ianao, mitenitsika.